La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Sivy-taona katroka androany raharaha 7 febroary taona 2020. Raharaha izay nahalatsa-dra sy namoizanaina malagasy ampolony maro. Hatramin'izao anefa mbola tsy fantatra ny tena marina amin'ity raharaha ity. Ny fanateram-boninkazo no nihazakazana androany teny Ambohitsirotra. Manome fanazavana ny teo anivon'ny Direction Générale des Services Fonciers fa efa niverina ho fananam-panjakana ny taona 2024 ny propriété sous etsy Korondrano izay lazain'ny orinasa Tico sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fafananany. Atao letrezana ny fanatanterahana ny lalana mampitoy ny sera-piaramanidina vato amin'ny sampanana Ambohitrimanjaka izay lazaina fa tetikasan'ny filoham-pirenena hoy ireo mponina voakasika izany. Nofitana ireo tantsasy ny mponina voakasika ny fandravana trano raha namaran'izy ireo hatrany. Tsy manaky ny fandrodanana sy fikitiana ny tsenan'ireo mpivarotra etsy amin'ny petite vitesse sy ny mpivarotra efa nandaniny ireo amina miliara ny fanamboarana ny tsena raha ny fanazavana. Ary farany nitrangana orohorotandy atao atsinanan'ny Taiwan omaly 4 trano maty, 100 maro no naratra, 100 ny nofo tsy tapopoka vokatra izay araka ny antotany savonjy maika. Falmerabantsika rehetra tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovany Kolo amin'izao ariva izao ary manasanao ihany koa naraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana amin'ny fampahalalam-baovao avy hatrany 7 taona katroka androany ny raharaha 7 febroary taona 2020. Raharaha izay nahalatsa-dra sy namoizana aina malagasy ampolony maro. Hatramin'izao anefa mbola tsy fantatra ny tena marina amin'ity raharaha ity. Ny fanateram-boninkazo no nihazakazana androany teny Ambohitsirotra. Andry Rarsan. Fifaninana manatitra voninkazo eo amin'ny tsangabaton'ireo malagasy namony ainy tamin'ny raharaha 7 febroary 2020 iny no nitranga io maraina io teny Antaninarenina. Nanatitra teny tamin'ny alalan'ireo solitena ny filoham-pirenena. Teny ihany koa ny avy amin'ny antokomony Mahakamy Viombio, ny avy amin'ny Mapara, ny AV7 ary ireo antoky sy fikambanana maro samihafa. Noraran'ny mpitondra raha teo ny fivorivoriana ka tome filohalonday teny Antaninarenina tamin'ity androany ity. Norarana ihany koa ny fandraisana fitenenana mivantana tamin'ny vahoaka na lahateny fohy azy avy amin'ireo mpanatitra voninkazo. Moa avatsy ny fitakiana sy ny fahalalahana sy ny fampiarana ny demokrasia no nahalava ireo malagasy ampolony teny Antaninarenina tamin'ny faha 7 febroary 2020 no norarana ny fanehoan-kevitra. 7 taona ty aoriana, mbola tsy fantatra ny marina momba iny raharaha iny. Iza no nampitifitra? Avy aiza marina ny tifitra? Iza no mety nahazo tombotsoa tamin'iny famonoana ny samy malagasy iny? Mety hiandry ny filovavao amin'ny faha 10 taona ny raharaha iny ve? Izany hoe afaka herintaona vao ho fantatra ny marina amin'ny hoe iza no nanome alalana ireo filohalonday ny ambina ny lampanina Ambohitsirotra hitifitra vahoaka Antanapolo. Eo amin'izay lafiny izay hatrany, nivoaka tamin'ny fahangina ny Rasambozafi Cyril, mpanao politika, isan'ireo mpitarika tolona tamin'ny taona 2020. Nambara fa diso tanteraka ny filazan'ny kolonely Andriana Soavina Charles fa ny tenany no atosy nampirisika ny fanaovana sorona vahoaka ho eny amin'ny lampana Ambohitsirotra tamin'ny 7 febroary 2020. Andry Rarsan hatrany. Manoloana ny filazan'ny kolonely Andriana Soavina Charles eny amin'ny tambajotra tseratsera fa i Rasambozafi Cyril no atodosy namporisika ny filohan'ny tetezamita Rajoelina Andry hitarika vahoaka atao sorona eny amin'ny lampana Ambohitsirotra tamin'ny 7 febroary 2020 dia nanambara i Rasambozafi Cyril androany fa iza moa ny tena no afaka hampanao izany. Zany hoe lavinao tanteraka zany hoe ianao no namporisika. Tsy vitany hoe laviko tanteraka. Za moa iza no afaka hiteny amin'ny filoha Andry Rajoelina hoe zao no ataovo, zao no ataovo. Ny mba mety hanina ataoko angamba. Nandray anjara amina micro
teny amin'ny 13 mai dia mba namoaka mihevitro rehefa niresaka izahay zay roa préciseko tsara ary mbola tadiavina aza ny andro pratadidiko andro zoma nanomboka tamin'ny 12 sasany zay no niresaka hatra tamin'ny 3 eo zay ngamba ny zavatra azoko tenenina ary zay no mba azoko hamafisina. Nanambara i Rasambozafy Cyril fa nisy tokoa ny andro ny fampiresahany sy ny filohan'ny Tereza Mitarajoelandry saingy izy roa ihany no teo ka tsy tokony hisy pika ny resaka. Ny marina tsy azo afenina raha ny fionako sy président Andro Rajoely dia nisy tokoa ny fionanay roa dia tsisy nanatrika efatra zay teo omeko reto anaran'olona reto raha ilaina ny fatatenako Randriambovonjy Divonjy ny Rina Jona rehefa iresaka zay dia navoaka ny président Andro Rajoely reo fa zay roa ihany teo ko ny olona nanao hoe mahafantatra ny resaka roa teo dia olona mandainga ary za tsy afaka iteny amin'ny alalan'ity télévision ity inona ny zavatra nyresanay teo satria olona mitarotolona président Andro Rajoely ary filohan'ny malagasy tamin'izany fotoana zany tsy mba manara-baraka olona ny marina ihany no lazaiko tsy miteny afa-tsy ny marina ary mba afatra mba alefako ny ahafahanao mamantatra olona anankiray fa ho tompona andraikitra amin'ny firenena dia mahay manavaka ny zavatra azo lazaina ary miteny ny marina ihany. Hatramin'izao mbola tsy fantatra ny marina amin'ny ndrara 7 febroary 2024 iny. 7 taona aty aoriana fifanenjikenjehana eny amin'ny tambajotra serasera no betsaka fa nitohin'ny fanadihadiana sy ny fitsarana tsy misy resaka intsony. Fananao fanambarana tamin'ity androany ity ireo antoko vitsivitsy mihevitra ny tokony ampiarana tsy misy atakandro ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena satria tany tandalany Madagasikara. Mangataka ny gouvernemanta hamoaka ny datim-pifidianana sy ny lalàna ifeny fifidianana filoham-pirenena izy ireo. Mangataka ihany koa ny seni anio ny androm-panjakana maleo tena azy. Milaza mazava ity fanambarana ity fa tokony atsahatra ny fandrebirebena ny vahoaka ary tompona andraikitra amin'izay zavatra mety hiseho eto amin'ny firenena ireo androm-panjakana roa ireo. Milaza ihany koa ireto mpanao politika nanao sy ny ireto fa tsy misy ilana fifanarahana politika ny vanim-potoana tsy misy rotaka toy izao. Ary tsy azo ekena ny tsy maty manota eto amin'ny firenena. Manao sy ny ity fanambarana ity i Andriananarivelo Ado izay filohan'ny antoko MMM, Prime Ministra teo aloha Berziki Omer, Rabearso Sara PLD, Bezaza Eliane PSD, Ratsimbazafy Francine PDCM, Raharsena Hery ary Andriamanjato Niaina. Izany amin'ny fa manome fanazavana ny teo anivon'ny Direction Générale des Services Fonciers fa efa niverina ho fananam-panjakana tamin'ny taona 2024 ny propriété soa etsy Akorondrano izay lazain'ny orinasa Tiko sy filoha teo aloha marika Ravalomanana fahafananany. Fanadihadiana avy hatrany no arahintsika. Mitantara ny andohan'ny olana amin'ny propriété soa etsy Akorondrano fantatry ny maro amin'ny hoe Romanor izay lazain'ny orinasa Tiko sy ny filoha teo aloha Ravalomanana fa fanana ny directeur général des services fonciers Rasolomampiona Aspirinena. Tany am-piandohana zany izy io dia misoratra amin'ny société antsoina hoe société Codal. Dia avy eo mifindra tamina société centrale de laiterie zany ohatra ny resaka fanaovana resaka ronono. Dia tamin'ny 2009 14 janvier 2009 dia nisy décret navoakan'ny fitondram-panjakana tamin'izany namerina an'io tany io ho lasa tany-panjakana. Dia rehefa avy eo nefa tamin'ny 4 février 2009 ihany zany hoe tamin'ireny takorotakorotany ireny dia lasa nisy acte de vente nataon'ny fanjakana tamin'izany fotoana izany ihany koa mifindra tamina olona anankiray olon-tsotra. Dia lasa nifindra tamin'ilay olon-tsotra zany ilay propriété tamin'ny 2009. Noho ny fahitan'ny fitondram-panjakana fa misy afetsifetsena amin'ny fanoratana ny tany amin'ity olon-tokana ity tamin'ny taona 2024 dia nanapa-kevitra nandrava io fifampivarotana io ny fanjakana tamin'ny 2024. Dia tamin'ny 2011 naverin'ny fanjakana tamin'ny fanjakana ilay tany nisy arrêté navoaka amin'ny teo ministère misahana ny aménagement des territoires tamin'izany fotoana izany dia namerina n'io tany io ho an'ny fanjakana malagasy. Dia tamin'ny alalan'ny arrêté
dia ny eo amin'ny lalàna moa zany dia hoe misy ny voie de recours azo atao dia miandry an'izay voie de recours zay rehefa nahazo an'ilay arrêté avy any amin'ny ministre misahana ny aménagement des territoires tamin'izany notaty-anivon'ny sampandra fananantany zany. Dia tamin'ny 2013 nahazo certificat de non recours avy any amin'ny fitsarana notaty amin'ny sampandra fananantany fa hoe tsisy recours zany tsisy fampiakarana zany niakatra tamin'ilay arrêté. Dikan'izay zany efa lasa définitif zany ny arrêté iny raha tsy nisy recours. Tapitra ny délai de recours. Efa niverina ho fananam-panjakana tamin'ny taona 2024 io tany io satria nisy ny nanao fanoherana raha ny fanazavan'ny directeur général des services fonciers Etsianosiany. Dia taty amin'ny 2015 zany vao tena nisoratana tamin'ny fanjakana tanteraka amin'izay ilay arrêté. Satria nijanona teo foana tsy nitonga tsisy attaque tsisy recours nataon'ilay propriétaire dia nisoratana amin'ny fanjakana amin'izay ilay izy. Zava-nisy anefa aty amin'ny 2017 dia nisy recours nandeha zany tany hoany fa tsy fantatra ny taty amin'ny fanjakana taty amin'ny ministère ilay izy dia gaga fa toa hoe lasa foana ilay arrêté izay namerenana an'ilay tany amin'ny fanjakana. Fa hatramin'izao aloha zany aloha dia mbola tsy tonga aty aminay izay didim-pitsarana izay fa mbola hifantatra fotsiny hoe misy an'izay any anivon'ny fitsarana any fa ny tany amin'izao fotoana izao ty anivon'ny sampandra fananantany dia mbola misoratra amin'ny fanjakana malagasy. Midika ve izany raha araka ny fanazavan'ny directeur général des services fonciers fa mampiasa anaran'olona na prête-nom ny filoha teo aloha Ravalomanana marika hakana ny tany-panjakana satria tsy misy anaran'ny filoham-pirenena teo aloha Ravalomanana marika na niavany soratra tamin'ity tany ity ka nahafahana nanao voie de recours. Mbola ho tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao Kolo TVFM ihany toy ny raharaha ity. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray miaina ambanin'ny fetra farany amin'ny fantrano ny raika amin'ny 7 isanjaton'ny malagasy ankehitriny raha nitatra navoaka ny banky iraisam-pirenena. Isan'ireo firenena manan-karena aty Afrika nefa i Madagasikara raha ny harena voajanahary no resahana. Variana mangorokarena sy miaro ny seza ny mpitondra hoy kosa ny mpandinika ny fiainam-pirenena ka adino ny sosialim-bahoaka. Kaeton Andretsilavo. Raha nitatitra navoaka ny banky iraisam-pirenena miaina ao anaty fantrana lalina ny akamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana. Mahatratra 27% zany ho an'ny renivohitra sy ireo tanan-dehibe ary 7% ho an'ny tontolo ambanivohitra. Raha totaly, 1.7% ny mponina miaina ambanin'ny fetra farany amin'ny fantrana. Izany hoe manana latsaky ny $1 isan'andro raha nitatitra hatrany. Na izany aza nefa, iray amin'ireo firenena manan-karena aty Afrika i Madagasikara raha ny harena voajanahary no resahana. Raha tsy ilaza afa-tsy ny volamena, charbon de terre, cacao, vanille, ireo vatosoa isan-karazany sy ireo akora fototra lafo vidy. Antony lehibe mahatonga ny fahatranana lalina eto amintsika ihany koa ny kolikoly, izay miha mahazo vahana tao anatin'ny 3 taona izay. Maro amin'ireo orinasa vahiny tsy mandoa ny hetra tsy maintsy aloha amin'ny fanjakana sy ireo komuna misy azy avy. Ireo mandoa kosa nefa tsy hita ny vokany eo amin'ny fampandrosoana, vokatry ny fanodikodinam-bola ataon'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony, miainga avy amin'ny mpitondra. Variana amin'ny fiarovana seza sy ny kajikajy politika ary ny fanangonan-karena ny mpitondra hoy ny mpandinika ny fiainam-pirenena raha nanontaniana momba izany. Ahoana ny fomba eritreretana fa ny mpitondra ndray no mamantsika na miteny amin'ny olona eo alahareny eo ankely hoe eo nareo mipetraka omena zavatra ny manolotra zavatra ho an'ny vahoaka ekena fa zavatra tsara zany ny sosialim-bahoaka fa tsy tahaka an'izany ny endriny zay hitondrana azy dia mifanohatra ny ataon'ny tanàna Antananarivo anadio ny tanàna ny mpitondra fanjakana Foibe dia mametraka manolotra n'ireny zavatra eny dia tahaka ny hoe eo ihany ianareo mandoto tanàna eo kanefa ny fanatsarana ny tanàna ny tokony himasona ka misy politika anankiroa mifanohitra eo amin'izay lafiny hitantanana ny raharaha-pirenena dikan'izany ny zavatra tahaka an'izany na ny endry zavatra tahaka an'izany dia famikirana eo amin'ny seza ary dia izany moa ny zavatra anambara hoe mijeriny amin'ny 2030 ny androany aratsita inona nijerevana sady ny 2030. Ankoatra ireo rehetra ireo, manampy ny fantrana eto amintsika ihany koa ny fantrana ara-tsaina, ny tsy fanjari-tsakafo, ny tsy fampiny rano fisotro madio, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fakanan-kery ny etseroa izay mbola tsy voafehin'ny mpitondra fanjakana hatramin'izao. Volana vitsy mialohan'ny fifidianana isika izao, tokony ho samy tonga saina ny olom-pirenena tsirairay avy ahifidy izay mpitondra hanompo fa tsy ho topoin'ny vahoaka. Tokony homena lanja ihany koa ireo harena voajanahary eto amintsika ka samy azo tombony avokoa ny rehetra manoloana ny fitrandrahana sy ny fampiasana azy ireo.
Izany amin'ny fanabeazhevitra ny mpanara-baovao maro ny fiparitahan'ny vaovao mikasika ny tsenam-barim-panjakana nandritra ny taona 2024. Miompampana avokoa ny tarehimarika miseho amin'ny antota taratasy io. Lili Rabiata. Isan'ny voaresaka trano ahitana ny kolokolo betsaka indrindra eto Madagasikara ny tsenam-barim-panjakana ho an'ny taona 2024 manokana araka ny hita ny paritaka tamin'ny tambazotra tserasera nanomboka omaly ary nahabeazhevitra ny mpanara-baovao. Miompampana avokoa ny tarehimarika hita amin'ny fividianana entana ho an'ny ministera isan-tsokajiny. Antapitrisany ariary na hatramin'ny miliara ariary ny teti-bola hividianan'ireo entana ampiasain'ny ministera samihafa ireo. Isan'ireo nahataitra ny maro ohatra ny fahitana fa mitentana 7 miliara ariary ny natokany ministera ny fiarovam-pirenena hividianana pièces détachées hanamboarana fiara iray, na ihany koa 2 miliara ariary hividianana ministera ihany kodiarana ho ana fiara iray. Mitentina 9 miliara ariary mahery ny natokany ministera ny fahasalamam-bahoaka hividianana kojakoja informatika sy solosaina iray. Tarehimarika miompampana tahak'izany avokoa no hita amin'io. Entina amintsika eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany ny andindiny mikasika io vaovao io. Ezaka nantona tompona andraikitra eny anivon'ny ministera ihany moa ny mpanao gazety hijery marina mikasika io raharaha io ary hoentina aminao eto ihany mikasika izay. Izany amin'iny fa atao letrezana ny fanatanterahana ny lalana mampitoy ny seram-piaramanidina Ivato amin'ny sampana Ambotrimanjaka izay lazaina fa tetikasan'ny filoham-pirenena hoy ireo mponina voakasika izany. Tsy hajaina ny lalàna ary nofitana ireo tantsaha sy mponina voakasika ny fandravana trano raha nambaran'izy ireo. Arao ny fanadihadiana. Nanao hetsika fanairana ny maraina teo ireto mponina ao amin'ny komuna talata maty ireto izay voakasiky ny lalana tetikasan'ny filoham-pirenena. Tanimbary amina hektara maro, trano finenana, orinasa, ireo no horavaina amin'ny fanatanterana ny projet présidentiel mampifandray ny seranam-piaramanidina Ivato sy ny sapanana Ambotrimanjaka. Tsy misy fifampandrenesana, tsy misy fifampiresahana. Avy hatrany dia apetraka ireo teknisiana ny piquet hoy ny filohan'ny fikambanana izay najoro hivondrona ny tantsaha, orinasa ary mponina ravatrano izay voakasiky ity tetikasan'ny filoham-pirenena ity. Miditra any amin'ny tanànan'olona le fanjakana, tsy mangataka, tsy manome taratasy, tsy arina fa dia manao amboletra miditra any amin'ny tanànan'olona mametraka piquet miaraka amin'ireo orinasa. Ataoko hoe famitahana. Nasainy nitondra taratasy amin'ireo fananantany ireo olona. Dia nangonony tany le taratasy napetraka tany zany dia navadika ry zareo hoe efa azonay taratasy fa dia efa milamina fa efa manaiky mivahoaka. Raha manaiky mivahoaka tompoko tsy eto izy. Tsy misakana ny asa fanamboarana ireto mponina ireto raha nambarany, saingy mitaky ny fanonerana ny tanin'izy ireo mialoha ny kasihana izany anamboarana izay lalana izay. Any amboalohany dia azo lazaina hoe siosion-dresaka no fandehan'ity fizotra n'ity asa ity satria tsy nisy ny aketina fidinana ifotony zany ny fanarahana tsara tamin'ny vahoaka hoe izao ny zavatra ifanarahana aminareo vahoaka voakasika an'ity tetikasa ity. Ireto vahoaka reto dia tsy mandany fanaovana ny tetikasa présidentiel satria tombontsoa ho an'ny firenena zany. Saingy kosany raha misy tombontsoa ny olona maro ho fafana ao anatin'izay zavatra angamba kosa tsy dia azo ekeny zay. Dia raha ohatra zany tsy maintsy hoe atao ihany zany io lalana io dia zay tompoko dia manisingisina mihitsy zay fa omelo io zany ny vidina taninay zay tsika vao mifanaraka amin'ilay lalana. Itombony tsy anasa raha atao botolo ny fanatanterahana ity tetikasan'ny filoham-pirenena ity ho hiatrany ireo mponina. Antony, misy orinasa tsy maintsy horavaina satria tafiditra anatin'ilay drafitra izoran'ny lalana. Ankoatra izay, hiena ihany koa ny tanimbary ahafahana mamokatra. Tsy ny vidin'ny tany ihany no angatany reto mponina voakasika ireto raha ny fanazavany hiatrany. Raha ohatra ka esorin'ireo vahoaka ireo dia aiza moa ny ahitany sakafo rapito satria ny tanimbary ny velomany. Ny tokony ho izy zany dia hoe esorina amin'ny tanimbary ianao dia mena tanimbary hafa, esorina amin'ny trano ianao dia mena trano hafa, esorina amin'ny taninao ianao dia mena tany hafa. Zay ny tokony ho izy. Fa raha ohatra ka tsy tafity zay fa misy problème amin'ny fanjakana ny ahitana an'izay zavatra izay dia amevo 10 taona amin'ireo vokatra tokony hiakatra amin'ireo tany
zay vokarin'ireo olon'ireo ao anatin'izay 10 taona zay izy mba mahita lalana hoe vaovao fa raha rapitso izy miala eo tsisy hohaniny intsony. Raha ny fantatra orinasa sinoa no anatanteraka izay tetikasan'ny filoham-pirenena izay ary efa manomboka ny asa. Ny mampametram-panontaniana ireto mponina ireto anefa misy toerana tsy voakasika fa avily ny lalana. Andrasana ny fanazavana avy amin'ny ministera tompon'andraikitra mikasika ity raharaha ity ary entina aminao atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM. Fa tsy manaiky ny fandrodanana sy fikitiana an-tsena ireo mpivarotra etsy amin'ny petite vitesse. Efa nandaniny ireo mpivarotra amina miliara ny fanamboarana an-tsena ary efa fiveloman'izy ireo hatramin'izay raha ny fanazavana. Albertin Ramialarivo. Ny tolakandro teo nanao etsika ireo mpivarotra etsy amin'ny petite vitesse. Antony, tsy eken'izy ireo ny fandrodanana sy ny famondrana toerana ny tsenan'izy ireo izay kasain'ny komunina Antananarivo renivohitra atao raha ny fanazavana ireo mpivarotra. Miteraka savorovory amin'ireo mpivarotra eny amin'ny petite vitesse ny fahinon'izy ireo fa oravan'ny komunina Antananarivo asem-panamboarana amin'izao tao-pifidianan'izao ny tsenan'ny petite vitesse. Mitaky ny marina momba izany ireo fikabanan'ny mpivarotra ireo androany nandritra ny fitokonana ny tontosain'izy ireo teny an-toerana. Mitaky ny fanesorana ny delegen'ny tsena ihany koa izy ireo. Zao zavatra fiava vitana izao fa zao zany dia amin'ny kominina korotana eto dia makataka fitondram-panjakana zay fa hijerana zavatra mahazo anay eto fa dia mijaly loatra izay mpivarotra eto. Ka raha ho anay 520 taona mipetrahana teto tena mino kosa fa tsy mety angamba ary tsy rariny fa tena betsaka ny olona tena miravoravo tanana eto tena hoe very tanteraka ny fivelomany tamin'ny alalan'ny fikitiana lavan'ity tseny ity ko dia miantso ny fitondrana mahefa izahay satria voakitika lava mihitsy ity tseny ity lasa fitadiavam-bola ataon'ny sasany ity tseny ity fa tsy miresaka fandaminana eto sanatria tsy misy olona dalaka tsy ho tia fandrosoana tsy tia fivoarana fa lizy kosa rehefa tsy mazava aminay fitsipidalao hoe ahena ny toeranay zara raha misy ny toerana ampidirana anay ny ambony tsena malalaga be tsy fantatra hoe omenaniza na omenaniza iketsekehanay kosa ny zavatra ohatran'izany. Nampandrosoan'ny commune zahay ny talata 17 janvier naman'izay dia ny planamen'ny commune 6000 mètres carrés ny tsena vaovao aorina ho anareo izy. Ny totalin'ny petite vitesse nefa 40 000 mètres carrés. Zay aloha dia efa fitaka be vava satria 6000 mètres carrés zany 100 mètres fa 60 tsy haiko be ny tsenantsika tao ohatrany ngamba zany 6000 mètres carrés zany io trano be io fotsiny mihoatra kely dia le ambony zany efa tsisy resaka aloha za aloha tsy mety amin'izay anaovany azy fa tsy mety amintsika izany. Etsakilan'izay sy mba ihany koa ny lalana aty amin'ny petite vitesse izay mbola tsy misy miraharaha hatramin'izao. Mitaky ny fitondram-panjakana araka izany izy ireo amin'ny fanamboarana izany fa tsy ny tsena no arodana. Araka ny efa hitantsika teo ratsy dia ratsy ny lalana hitantsika teo. Efa ela ny andrasana an'io mba hoe ho amboarina tsy ndrarain'ny commune mihitsy. Tapotapoka izy fanatsarana dia anjaranareo mahita an'ilay izy io lalan-dratsy io veny tokony ho amboarina sa le trano vy efa nijerevanareo teo. Raha misy koa ny vola tokony hanamboarana tsena maro be ireo mpivarotra mbola tsy manana tsena hifanenjehana isan'andro isan'andro andreo manalina hanamboary tsena vaovao izy dia apetra ho an'ireo mpivarotra ireo fa okany anay mba tsy ho kitikitihana. Maro ny ahian'ireo mpivarotra vokatry ny tsy fisiany mangarahara amin'ny raharaha tahaka izao toy ny tranga teny amin'ny tsenana Nosbe sy ny esplanade Analakely. Ny teny Nosbe raha tsy ahivina ny tarina ny tsena saingy nanaovan'ny mpanararoatra fitadiavam-bola ny fanomezana ny tsena ho an'ireo mpivarotra izay namidy hatramin'ny 700 tapitrisa ariary ny iray. Andrasana ny valin'ny fanadiadiana tanterahan'ny eo anivon'ny komunina Antananarivo renivohitra. Eo amin'ny lafin'izay hatrany olana teo amin'ny serasera no nahatonga ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpivarotra teny Vatomaly raha ny fanadihadiana natao. Ireo mpivarotra miahy ny amin'ny fikitiana amin'ny fotom-piveloman'izy ireo. Ny kominina manambara fa irosoana ny asa saingy tsisy ny faniliana mpivarotra ireo ny fanadihadiana entiny onona saina. Mpivarotra manodidina ny 1000 no mamely tena eto amin'ity tsena ity isan'andro. Mandeha ny resaka eny an-toerana fanorenana tombotsolika ny tsena antony anesorana ireo mpivarotra. Eo ihany koa ny hoe atao tobo fiantsonan'ny fiara.
satria ty zany kapokan'ny olona isakafoanan'ny olona nefa ny hoe amboarina le tsena dia asorina fotsiny sotro zao fotsiny le olona hoe amboarina le tsena dia izay mahatonga le fitakian'le vahoaka ho lasa sonoa ny toerana na hoe ho amidy atao galana ho atao stationnement zany dia samy manana filazany le olona dia izay nampahatonga ny olona nandeha grevy nakany daholo parkinina ho an'ny sinoa io tsy tafapetraka eo tsony nareo raha vao amboarina eo tsena io izay ny ayan'ny olona dia ny olona amin'ny vahoaka akaiky loatra le fotoana fanalana anay satria herinandro fotsiny nazava ny nambaran'ny lefitra voalohany be ny tanàna tsena no orina eo ary hanomboka tsy ho ela ny asa aorian'ny fahavitana zany ireo mpivarotra eo ankehitriny no azo ny tombon-dainy tsao izay nyely na dia efa teo aza zany ny fanazavana ny amin'ny hoe tsena no tsy maintsy atao eo ny mpivarotra izay efa nivarotra teo hatramin'izay ihany no mbola hivarotra eo amin'io tsena io ary izy ireo no omena tombon-dany tsy isy toby fitsinjarana solika eo amin'io toerana io na ho an'ny opérateur iza zany na ho an'ny compagnie iza na ho an'ny compagnie iza fa tsy ho an'ny sinoa ihany koa izany toerana izany tsy ho an'ny sinoa na teratany karana na teratany vahiny hafa fa ho an'ny malagasy misy ny mampielitsao eny an-toerana ka mampisavorivory ny saim-bahoaka raha nambarany tompona andraikitra ny tanàna hatrany ary isy ny fanadihadiana isokatra momba izany fa mialohan'ny anarahana antoy ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny fitakian'ireo voasoloky manoloana ny raharatany gasy sy ny mikasika ny tolotra omeny elite tekno ireo mpanjifa dia ireto misy dokavaritra Gasivans manolotra ho anao Saint-Valentin miavaka miaraka amin'ny ritsara manantoanina sy fanjandriamanantena ny alahady 1 febroary izao amin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny sesezika Antanimena. Ndao ankalaza ny fety mifankatia ao anatin'ny mozika mampifaly fo acoustic live seho tokana iarahana amin'ny ritsara manantoanina sy fanjandriamanantena alahady 1 febroary amin'ny 4 ora tolakandro ao amin'ny sesezika Antanimena. Fandriden'izao ny toerana partenaire média Cool TV fantariny marina iaho soany anarana marina n'ilay mpamonjy mitondra famonjena jaona toko faefatra andiny faharoa amboapolo tsy azo vaina mihitsy io anaran'io asan'ny apôstôly toko faefatra andiny faharoambefolo tamin'ny teny Hébreu nanona ny zanak'Andriamanitra ny anarany asan'ny apôstôly toko faheninambropolo andiny faefatra ambefolo sy ny fadimy ambefolo lalàna tsy azo vaina ireo rehetra ireo jaona toko faharoambefolo andiny fasimy ambefapolo sy ny fadimapolo Matteo toko faefatra ambropolo andiny fadimy ambitelopolo enoy ny fampianarana ao amin'ny radio HFF 97.2 FM tana ary ny télé internet rtvaoswa.com orany fampianarana osoa amin'ny 5 ora maraina amin'ny 10 ora maraina amin'ny 3 ora folakandro amin'ny 7 ora sasany alina amin'ny 2 ora alina miaraka amin'ny ambassadorny osoa Samerson Edouard fantariny marina ravaka no anarako nanana nofinofy hatramin'izaho mbola kely nanomboka tamin'ny zavatra kely vola madinika tao anaty boatin-drakitra mialehibe nataoko ampafinaretana ny zavatra rehetra dia ny fanotsy tamin'ny amvola mpiara-dalana azo antoka ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny amvola naiza naiza misy ahy miaraka amin'ny amvola afaka mindram-bola io koa ka tanteraka ny nofinofika mille avance amvola avance amvola avance io hatramin'ny 500 000 ariary antsoiden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse amvola tsotra aingana azo antoka ny voninahitro tsy omepina ny voninahitro tsy omepina ny voninahitro tsy omepina la grande fête célébration internationale de Yaosoa 4 mars 2018 4 mars 2018 fankalazana
dia miaosoa no namerenan'ilay tena anaraka izay mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra. Izy ny festival goavana atao fankalazana azy. Ary karnavala lehibe amin'ny 4 marsia. Atao daholo isika rehetra hevitra mahaitra azy miaraka amin'ny ambassadorany Ozoa Samuelson Edouard. 4 mars 2018. 4 mars 2018. Antananarivo, Ambohidrateto, Madagasikara. Fête be amiaosoa. Lay fête be amiaosoa. Fête be amiaosoa. Pour la rédaction de texte, rapport contenu web, brochure, la relecture et la correction de divers documents, rapports, mémoires, CV, lettres administratives, lettres de motivation, flyers, faire-part, script, une seule adresse, mots croisés, un service adapté à vos besoins, à un prix adapté à vos moyens. Tafaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika araka ny efa nambara teo dia mitaky ny toy ny fanadihadiana sy ny fisamborana ilay tompony orinasa tany gasy ireo voasoloky manodidina ny 103 tsy ekena ho izy ireo ny firaisana tsy kombakomba avolenta ataony tompona andraikitra ka ny vahoaka no mizaka ny tserany aina ka eton Andretsilavo. Aiza ny fanadihadiana sy ny fisamborana ilay tompony orinasa tany gasy hoy ireo niaran'ny fisolokiana izay miisa 903. Mitaky ny marina ihany koa izy ireo amin'ny ahafahana ilay tompony orinasa nivoaka ny Madagasikara. Toa saritsariny ihany ny famoahana avis de recherche nataon'ny Bianco raha ny fanazavana manoloana io fitsoahana any ivelany io. Tsotra be tena tsy afa-po zahay satria nahoana tao alohany namoahana ny didy izay nafany Bianco namoaka avis de recherche ny Ramangasoavina Gérald dia efa nalefa nitsokana kanivelany olona io dika misy sinema be zany ao ambadika io zavatra io zay zay le hoe tsy afa-po mihitsy zay satria nahoana alefa mitsoka le olona dia zay ny Bianco vao hoe amboaka avis de recherche ao anazy ohatrany tsy afa-po anay tsy mety aminay zany zay fomba fiasa zay. Na eo azy izany efa nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana ireo voasoloky izay mivondrona ao anaty fikambanana amin'izao fotoana. Ny zava-misy anefa ho izy ireo tsy hita teny amin'ny fitsarana io fitoriana napetraka io. Ampiakatra ny raharaha amin'ny fitsarana tampony araka izany izy ireo. Misy fitoriana netany amin'ny tribunal dia magaga hoe maninona fitoriana mitambatra be avy aty amin'ny troisième misy manjavona. Zany zavatra zany tena alahelinay mihitsy. Dia zao zany miverina indray zay le tsy hita fitoriana sy le mbola vahoaka tafara tatiana nantonanay anao plainte au parquet. Raha tsy hivina isan'ireo tafiditra ihany koa tamin'ny fividianana ny Villa Elisabeth tetsy Ivandry izay anjara fonenan'ny filoha teo aloha Felbert i Ramangasoavina Erlanja Gérald sy ny orinasany tany gasy. Noho ny fisolokiana sy ny fakana volan'olona amina resaka tany niteraka korontana sy savorivory teto amintsika orinasa tany gasy io. Ny herinandro farany tamin'ny volana janoary lasa teo namoaka avis de recherche ho an'Andriamatoa Ramangasoavina Erlanja Gérald ny Bianco na ny birao mahaleo tena miady amin'ny kolikoly. Fa amin'izao akatiky ny fetin'ny mpifankaty izao misy hatrany tolotra omeny Elite Techno ireo mpanjifa ao aminy. Omena maimaipoana pizza 80 cm manomboka rampitso ireo mpanjifa izay mividiny smartphone Techno amin'ny vidiny 2,000 sy 4,7 no mihoatra eny amin'ireo tranombarotra Techno rehetra. Albertin Ramialarivo. Pak fitiavana be izay indray no tolotra miavaka tolotry ny Elite Techno an'ireo mpanjifa sy mpankafy ny finday avolenta amin'izao fety ny mpifankaty izao. Ho tolorana pizza 80 cm maimaimpona manomboka rampitso izay mividy smartphone Techno amin'ny vidiny 2,7 no mihoatra. Pizza izay vokarin'ny Big Pizza etsy amin'ny Akordigan-Dotapenaka io atolotra io. Manomboka ny alakamisy 9 febroary hatramin'ny 14 febroary ity tolotra ity. Elite Techno moa zany dia tsy mitsahatra manome fahafapo antsika rehetra hatrany amin'izao fety mifankaty Saint-Valentin izao dia manolotra izahay Pâques fitiavana be. Izy io dia tolotra azahoantsika rehetra izay mividy telefona, smartphone atao amin'ny Elite Techno
azahoana big pizza anankiray 60 cm. Io ny pizza lehibe indrindra eto Madagasikara any amin'ny akordiga ampy ho an'ny mpianakavy rehetra. Ny tolotra moa dia manomboka ny alakamisy 20 febroary dia mitsahatra ny 14 febroary ny andro Saint-Valentin mihitsy. Izay mividy smartphone rehetra zany manomboka amin'ny 262 000 ariary tonga dia mahazo an'ilay pizza amin'ilay paky fitiavana be izay atolotry Tecno Elite ho antsika rehetra. Ny telefona Tecno moa dia efa fanta-daza amin'ny hatsarany sary, ny selfie, ny bateria mateza, ny garantie 13 volana hatrany. Dia manasa antsika ry azatara fa tsara be ny tolotra izay atolotra ho antsika rehetra amin'izao Saint-Valentin izao. Tahaka izao ilay big pizza ampy ho an'ny mpianakavy, ilay pizza lehibe indrindra eto Madagasikara ho an'izay manjifa ireo karazana finday smartphone Tecno, afaka mifaninana amin'ireo karazana finday avolenta efa fahita maneran-tany ao amin'ny Tecno Elite eto Antananarivo. Ohatran'izao zany ilay pizza izay atolotra maimaimpona ho antsika rehetra izay mividy smartphone Tecno ao amin'ny Elite Tecno, ilay paky fitiavana be izay atolotra ho antsika. Tena ngeza dia ngeza izy ity, mavoko amin'ny fianakaviana rehetra mihitsy. Dia manasa antsika anjifa ny Tecno ao amin'ny Elite. Manan-kery manomboka ara-pitso araka izany ity tolotra omen'ny Elite Tecno ity manerana ireo tranombarotra Elite Tecno rehetra eto Antananarivo, Elite Ambefilo, Tecno Center Behoririka, Elite Supreme Center ary ny Tecno Ankasina, Onset Madinox. Ampiseho ny fiara-miasa amin'ny alalan'ny segoavana etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina, ny studio Miritsoka sy ny Tarkarosy. Manamarika ny fankalazana ny 10 taonan'ny studio Miritsoka sy ny 30 taonan'ny Tarkarosy amin'ny 20 volana febroary avy izao ity hetsika ity. Arao ny fanadihadiana. Fampisehoana miavaka no entin'ny Tarkarosy anafanana ny lapan'ny fanatanjahantena etsy Mahamasina sy ankalazana ny 30 taonan'ny Tarika. Ny alahady avy izao anomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Vonona izy ireo anome fahafaham-po an'ireo mpankafy azy nandritra izay 30 taona izay. Amin'izao akatoko ny fetin'ny mpifankatia izao, ho maro ny hira-pitiavana atolotry ny Tarika. Mizara roa tanteraka ny repertoire, le malifaka, ny hira-pitiavana izay akafizin'ity zandrilako ity tanteraka. Première partie zany hira-pitiavana rano fotsiny tantaran'ny fitivo manomboka ka hatramin'ny farany satria ny fitiavana fantaritsika eny fa tsy misosa ho azo ohatran'ny renirano izy io fa fakahita, fampikoty, mifankaty, miady, mety misaraka, dia mety mifamelina indray na mifamela na tena misaraka misy. Izay ny tantaran'ny fitiavana reto tantarainao. Deuxième partie le fampisehoana izay entin'ny Tarkarosy sy mitety Madagasikara izay efa hitanareo fa vonona izy io andeha satria rehefa vita ity fampisehoana dia andehanao tournée izay miaraka ary eny Antsonjombe amin'ny 1er mai. Izay angamba tsy dia misy zava-baovao ankoatr'izay fa lafiny teknika rehetra dia natambatra ny ingénieur de son zareo ny anay, mpanao jiro zareo ny anay, matosiny zareo ny anay, traikefa sy ny resaka estetika rehetra dia niarahana nanao daholo ary biaty dobe izy satria mandreva izy amin'ny alina dia miantso fanina raha sina kely an'izao sina kely an'izao dia ataona daholo zay rehetrarehetra dia miantso anareo namana sy mpity rehetra ho avy fa fanatao mora fidirana. Mampanantena segoavana ho an'ny mpankafy azy rehetra ny Tale Général ny Miritsoka Production ary mampafantatra ny fiara-miasan'izy ireo sy ny Tarkarosy izay artiste no safidiana ho mpiara-miasa. Anniversaire anankiroa izy io, goavana be. Dia ny 10 taona Miritsoka Production sy ny 30 taona ny Prorosy. Dia ny mampiavaka azy zany mazava ho azy producteur anankiroa, production anankiroa ndray mitambatra. Na amin'ny organisation, na ny sonorisation, na ny seo rehetrarehetra, tambarana daholo tambarana tiako tenena atambatra ny force rehetrarehetra. Goavana tena goavana izy io ary mampanantena fa tena goavana be io satria expérience ny Tarkarosy moa izay tena nahafinaritra anay nanaiky izy niaraka taminay efa enjana be dia pipina eo izy dia vao mahafinaritra. Ny antony safidy niarahana tamin'ny Rosy dia izao. Nareo ngamba mahita fa hatramin'izay ny artiste rehetra niaraka taminay dia ireo artiste izay kolokolo anà moa zany anà manokana nandritra ny fahatanorako. Tao anatiny zany io Rosy ary tena tsoroka aminareo fa nambola nisy concert ny Rosy tamin'ny taloha reny tamin'ny taona 2020 sy ny tambola tanora zany koa tsy miteny fantotra fa tamin'ny tanora tsy mbola andrate mihitsy dia
ty zany ao anatin'ny tao anatin'le hoe na moa zany filaza azy ligne de mire anay mihitsy rosy hatramin'izay. Manome fotoana ho an'ny mpankafy azy ny tarika rosy amin'ny alahady faraika ambin'ny folo ny volana febroary ho avy izao, ary vonona nolotra ny kanto indrindra avy amin'izy ireo amin'ny alalan'ireo hira na ahafantarana azy hatramin'izay. Eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra kosa indray any Frantsa, isa mavesatra 7-8 no nandresen'i Marseille any Bourg-en-Bresse ka nanome azy ireo ny tapakila makany amin'ny ampavalon-dalana amin'ny Coupe de France. Arory ny fanadihadiana. Omaly no nahazo ny Olympique de Marseille ny tapakila izorany any amin'ny lalao ampavalon-dalana amin'ny fiadiran'ny Coupe de France. 7-8 be izao no nandavony ny Bourg-en-Bresse, 20 minitra ny lalaovana dia efa nisoratra ny isa 3 minitra misy. 5-8 kosa no nentina ny ala sasatra teo amin'ny minitra 17. Réussi par Kostas Mitroglou, la conduite de balle, le doublé pour Kostas Mitroglou, tout seul, comme un grand. Le grec permet à l'OM de mener 5-0. Baolina roa indray no matiny Ocampos taty amin'ny ampam-potoana faharoa teo amin'ny minitra 27 sy 1:70. 10 minitra taorian'izay ny baolina fahavalo. Teo amin'ny minitra 7:20 kosa no nanakatona ny isa ho 7 no tsy misy ry zareo Marseillais. Clinton Ng. Pas de suffisance. Ça fait 9. Ça fait 9-0 en faveur de l'OM dans ce 8e de finale de Coupe de France. Larana faharoa amin'ny Ligue 1 Ratsehirina no ahitana ny Olympique de Marseille izay nahita fandresena valo tamin'ireo lalao 7 ny tanterahany, tsy mbola nisy ny faharesena ho azy ireo. Lalao roa hafa Ratsehirina no tanterahana omaly tamin'ny ampavalon-dalana ankoatra ity fionan'ny Bourg-en-Bresse sy Olympique de Marseille ity. Lalao efatra kosa no tontosaina anio izay iaonany Metz sy ny SM Ken, ny RC Lens sy 3 Chambly sy US Gaviles ary ny Montpellier Héros ny Olympique Lyonnais. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, ny trangana horohorontany tao atsinanan'i Taiwan no maly, 4 no maty, 100 maro no naratra, 100 no tsy hita popoka vokatr'izay araka ny antotany savonjy maika, 4 ny magnitude ny horohorontany io raha ny fanazavana. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. 4 no maty, 520 sy 200 maratra, 570 tsy hita popoka. Io no nateran'ny horohorontany ny tranga omaly tao atsinanan'i Taiwan. Betsaka amin'ireo no naratra mafy ary mbola ina ny ainy hoy ny mpitsabo any an-toerana. 4 ny magnitude n'ity horohorontany ity, goavana manoloan'izany ny fiantraikany ara-materialy. Hotely iray sy trano fonenana lehibe no simba hoy ny mpamonjy voina. Niezaka nijery ny fahasimbana, nitady ny olona tsy hita sy maratra ny mpamonjy voina nanomboka ny alina tontolo hatramin'izao. Betsaka amin'ireo olona tsy hita ireo raha ny fanazavana no tazomina ao amin'ny hopitaly ny Tafika iray eo afovoan'ny tanàna. Ponina 4 na mahery ihany koa no tsy misitraka rano sy tratry ny hafatapan-jiro. Tonga teny an-toerana io maraina io ny filoham-pirenena ny Taiwan nanome baiko ny andraisana fepetra aingana manoloan'ireo fahasimbana samihafa. Nisy ny horohorontany ihany koa Ratsehirina roa taona lasa izay atao atsimon'ny Taiwan. Ny taona 777 kosa nisy n'izany mafy indrindra, natratra 7.9 ny magnitude tamin'io fotoana io ary nahafatesan'olona 2,000. Mialohan'ny sarana dia ho averina aminao ireo vaovao songadina tamin'ny tian'io ity. 7 taona katroka androany ny raharaha 7 febroary taona 2020. Hatramin'izao anefa mbola tsy fantatra ny tena marina amin'ity raharaha ity. Ny fanateram-boninkazo no niazakazana androany teny Ambotsiroitra. Manome fanazavana ny teo anivon'ny Direction Générale des Services Fonciers fa efa niverina ho fananam-panjakana ny taona 2013 ny propriété soa etsy Akorondrano izay lazain'ny orinasa Tico sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa fananany. Ary farany tsy manaiky ny fandrodanana sy fikitiana ny tsena ny ireo mpivarotra etsy amin'ny petite vitesse efa nandaniana ireo mpivarotra amina miliara maro ny fanamboarana ny tsena raha ny fanazavana. Dia izay koa tompoko lasy tompoko vavy namarana amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ny tian'io ity. Ankehitriny ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Ni Vaovao.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.